miditra tapafaharoa ary tsika ina ara ny antony andreketana-tsoratra n'le izy ny tantara teo zany dia nampiseho hoe satria tsy zakanao mihainao an'andriamanitra amin'ny vatan'izany e mamorona ianao hoe zay tsy mandeha raha tsy amin'ny fanahy fa tsy zakanao zany e rehefa nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty Jaona dia toranao hatramin'ny maty rehefa nahitan'i Jesosy Kristy tao amin'ny voninahiny Daniela toranao hatramin'ny maty rehefa nahitan'i Jesosy Kristy tao amin'ny voninahiny Ezekela toranao hatramin'ny maty tsy mahavita tsisy mahita rehefa nahitan'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty Paoly toranao hatramin'ny maty fa mpanao mazia ankehitriny ihany tsy toranao hatramin'ny maty rehefa mahitan'i Jesosy fa Jesosy indray nitorana mahita azy zany ao anaty baiboly zay ny anankiray antony reketana-tsoratra le izy Andriamanitra mihitsy no miteny hoe soraty io baiboly io soraty manaova boky Andriamanitra mihitsy ny nampanoratra amin'ny baiboly reto zavatra telo reto ny antony ilana anoratana ny baiboly akoatran'le teo hoe tsy zakanao zany ataoko amin'ny teny frantsay satria mahafinaritra an'le izy amin'ny teny frantsay misy moratadidiana zany satria manomboka ampe izy anankitelo voalohany précision ny antony anoratana ny tenin'Andriamanitra zany dia ho précis tsara mihitsy hoe zay le nitenenin'Andriamanitra fa tsy zao ary ny olona rehefa mandinika soratra masina eo dia mahita zavatra précis be mihitsy ao anaty baiboly ao afa le mamaky kely fotsiny le mamaky migobe hoe eritaona vakianao fa tsy hitanao zany précision zany fa manaova étude biblique ianao zay manatrika gasy mba mamaky baiboly rehetra dia mahita précision ny tenin'Andriamanitra hoe ohatra zao le izy le teo zany hoe niakatra aloha Mosesy miaino dia avy izy mitantara amin'ny olona zay vao manoratra rehefa voasoratra izy dia précis be na dia aty amin'ny taonjato fa 530 tao aoriana Mosesy tsika zao dia mbola précis tsara mba hatonga an'le tenin'Andriamanitra hoe zao mihitsy le tena tiako lazainy précis tsara ny patronako tamin'izany mbola niasa dia izy dia manoratra foana fa grave fa izy rehefa manoratra hoe zao ny anyrahako anao dia voasoratra io fa raha voatsotra niny ny valiny ao mahazo ianao dia ianao nrene matetika za moa dia bety foana ianao tsy makanao te koryfaly tadidiko zany fa raha voatsotra nininy ao tonga dia mahazo ianao olona raha manao an'izany précis tsara mainka fa Andriamanitra précision voalohany faharoa propagation afaka ahely atraiza io teny io tsy mijanona amin'ny Mosesy rery ihany tsy mijanona amin'ny zanak'Israely rery ihany tsy mijanona amin'ny Jiosy ihany zay ny fotoana fa ny firenena rehetra ihany koa afaka mahita an'io rehefa voasoratra iteny io Andriamanitra ny Andriamanitra zao tontolo zao izy ny nahary zao tontolo zao hoe tsy ny Jiosy ihany ange no ariny fa ny olombelona rehetra tia ny daholo ary tia ny vonjena daholo tia ny fandraisana daholo tsy afaka mifandray amin'ny vantana nefa fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny soratra dia le soratra azo ahely mampisy fikamana mampiely baiboly mampiely rehefa voasoratra ary fahatelo préservation azo tehirizina ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra dia mipetraka foana io hoe le tenenin'Andriamanitra tary satria ny Andriamanitsika tsy miova malitsy an'io ary mandrakizay ny fomba fampitany zavatra no mivoatra mampiasa batone izy rehefa mbola kely ianao mampiasa pome izy rehefa mbola kely ianao fa ataony direct ara-panahy io rehefa lehibe ianao fa ny principe tiany avoaka ao anatiny tsy miova mihitsiny teny zavatra ny teneniny any amin'ny Genesis mbola mitombona te amin'ny Apokalipsy ny zavatra ny teneniny tamin'ny taonjato fa 520 talohan'i Jesosy Kristy tamin'ny andro Mosesy mbola mitombona te amin'ny taonjato fa 120 aorianan'i Jesosy Kristy mahery ho Andriamanitra ngeza be tsisy zany hoe dina anaty boky zany fa au contraire zay mihitsy nitetika anaovany mampiasa ny fomban'ny olona izy hitazomany teniny dia miteny izy aza pina tsony io aza nalany io
fa zay voasoratra dia voasoratra zay. Manaraka tsy voatery miankina amin'ny mpanoratra koa ianao zany. Ny mpanoratra olombelona ihany, tsy voatery miankina amin'iny ianao. Le mpanoratra mety efa maty iny, anao marikitsika amin'ray volana, mianatra marikitsika, jerentsika izy marika, ahoana momba marika, dia avy eo jerentsika amin'izay ny asa soratra marika, dia hitantsika hoe misy trasy marika, tena misy trasy marika. Le Jesosy miteny ao marika dia Jesosy marika, tsy mitovy amin'le Jesosy miteny ao amin'ny Jaona, satria fiteny marika ny ampiasaina. Kanefa le Jesosy tena Jesosy mihitsy io fa tsy marika akory nanao an'io. Ohatr'izay le izy. Dia tsy miankina amin'le mpanoratra zany fa namaty ary le mpanoratra dia le teny mitoetra ihany, satria tsy tenin'le mpanoratra io fa tenin'Andriamanitra. Ao tsika zay. Na avaiza le mpanoratra na avaiza dia tsy miankina aminazy io fa tenin'Andriamanitra io. Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Fa tsy hoe razam-bazaha ny ianareo hoe maninona rehefa bokim-bazaha dia raisinareo, rehefa boky gasy tsy raisinareo. Ka satria tsy hany vazaha io fa n'Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao ka. Andriamanitra nanao gasy ve dia vazaha? Ahoana? Zay le izy. Tsy voatery miankina amin'ny mpanoratra. Ary fahatelo tompona andraikitra amin'ny mpamaky. Ohatran'le patron anay, tompona andraikitra ianao, efa io voasoratra io izy, dia arahanao sy inonao ve sa tsy inonao? Zay fotsiny. Io izy io. Arahanao sy inonao ve sa tsy inonao? Miditra kely tsika zany hoe maninona no raiketina tsoratra izy dia ny débat manaraka ataoko faran'izay aingana be mihitsiny. Dia hoe fa maninona reo boky 480 reo nitazonina, fa maninona ny tsisy hafa? Misy tetika avy eo ambadika izany anabadona na hoe tetika na anjanahana anareo. Inona maninona nyreo nitazonina? Reo le boky 420 reo zany reo ny atao hoe canon. Zay tafiditra ao zany dia tafiditra ao amin'ny canon. Dikany canon amin'ny teny malagasy dia hoe fitsipika, règle ny dikany. Dia misy règle zany le izy dia zay tafiditra ao anatin'ireo. Ho an'ny testameta taloha farany tsotra kely. Tsika tsy mila vaky loha amin'ny testameta taloha hoe fa maninona nyreo 480 reo le izy. Fa tsika manaraka ny jiosy fotsiny. Fa maninona tsika manaraka ny jiosy? Ny jiosy zany ngeza indrindra tamin'ny concile Jamnia tamin'ny taona 20 ka hatramin'ny 100 tao aorianan'i Jesosy Kristy dia nanao fanambarana mihezinezina ry zareo hoe reto boky 220 reto ihany no tenin'Andriamanitra ho anay. 220 moa anazy satria ny 220 koa ny alphabet hébreu dia 220 ohatran'io. Fa koatr'izay misy mitambatra izy ohatra hoe Samuelany azy tsy izy voalohany sy faharoa, tantarany azy boky ray ihany, ny mpanjakany azy boky ray ihany, Ezra sy Nehemiany azy boky ray ihany, ary ny mpaminany kely 12 azy boky ray ihany. Zay mahatonga ny azy hoe 12 fa tsy 730. Fa mitovy tena le 730 le izy fa tsisy fanampiny. Maninontsika ny manaraka fotsiny ny jiosy? Satria ty Korintiana 2:7-4:4 dia zao nolazain'i Paoly hoe efa doto ny sainy jiosy zany. Olona doto saina koa ve ny arahana? Efa doto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy esorina ihany zany fisalibonana zany raha avakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny kristiany no anesorana zany. Dikan'izany dia zao hoe mandraka androany zany, mandraka androany tamin'ny andro tamin'i Paoly, fa mandraka androany 2 marsa 424 dia mbola mamaky ny fanekena taloha ihany zareo jiosy. Ny fanekena taloha dia ireo boky 220 na ireo boky 730 tsika, fa nisy natambany fotsiny ho asasany. Mbola tsy mino. Romana 7:2. Vakiko manomboka amin'ny 1 izy mba ho azonareo ny fandehany. Koa inona ny tombony anana ny jiosy ary inona ny soa avy amin'ny famorana? Tady tombony zany Paoly zany mametraka fanontaniana, inona ny tombony anana ny jiosy? Maro ihany ireo tombony anana ny jiosy amin'ny lafiny rehetra. Voalohany izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraikiny.
jereo tsara ho an'ny olona tsy mino hoe tenin'andriamanitra ny baiboly dia ny baiboly ihany no miteny azy hoe ny jiosy no notolorana ny tenin'andriamanitra ho andraikiny le boky 2:20 zany tompoko, le boky 7:30 zany tompoko, ilay testamenta taloha zany tompoko andraikitry ny jiosy. Ary zay mahatonga an'io hoe amin'ny teny hebreo tenin'ny jiosy, satria andraikitry ny jiosy no manamboatra an'io sy manome an'io atsika. Voasoratra ao anaty baiboly le zany e. Fa ny olona moa zay tianytiany ao anaty baiboly ihany ny raisy ny versetiny fa izy tsy mamaky baiboly zany dia avy izy milaza hoe tsy tenin'andriamanitra io. Fa tsika mamaky baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia hitantsika fa nylazan'ny Paoly azy dia hoe notolorana ny tenin'andriamanitra ho andraiky. Ny inona le tenin'andriamanitra? Le fanekena taloha, le testamenta taloha, le boky 7:30 io lazainy hoe tenin'andriamanitra io. Gomio ary io rehefa tsy mino ianao e, maninona ny tsy sagomino? Fa ny fanekenan'io zany nandeha tsikelikely efa taty amin'ny taonjato faharoa, ary ny tena fanekeny anazy raha hoa dia taty amin'ny taonjato voalohany entre 90 et 100 après Jésus-Christ, zay vao tena mipetraka hoe reto le boky. Satria nisy ara efa taorina amin'ny fahababoana taty amin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy vao soratana ny bokin'ny tantara sy ny bokin'ny Malaki ohatra, dia nandeha tsikelikely ny fanekena azy. Fa tokana ny fepetra hoe tsy azo ekena ho tenin'andriamanitra ny boky anankiray raha tsy avy amin'inona mpaminany. Satria tadiditsika le ministera telo nataon'andriamanitra ny tary tamin'ny lalàna, ny mpaminany no mpilaza afatra avy amin'andriamanitra. Dia tsy maintsy mpaminany zany nanoratra an'io zay vao ekena io. Ho hitantsika eo fa ary Davida natao mpaminany, Mosesy mpaminany, Abrahama mpaminany daholo. Da dia tsy mpanao asana mpaminany ary ny sasany ohatran'ny Ezra sy Nehemia. Fa voalaza ny tenin'andriamanitra hoe mpaminany, tsy manam-potoana amin'izany tsika. Tsy maintsy asa soratra ny mpaminany zany zay vao izy. Ohatra, maninona ny boky Makabeo tsy tafiditra ao anatiny? Ny boky Makabeo tsy tafiditra ao anatiny fa katolika nanampy azy tateoriana rehefa niala amin'ny protestanta tamin'ny réforme, zay ny katolika vao napiditra an'io nanao hoe deutérocanonique, kanona faharoa. Dia le Makabeo mihitsy no miteny ao amin'ny boky Makabeo no miteny anazy, Makabeo voalohany 7:20 hoe fampahoriana mafy tany Israely zany zay tsy mbola nisy to azy hatramin'ny hafaran'ny faminaniana. Satria fatany fa faminaniana tapitra treo amin'ny Malaki, dia tsisy faminaniana tso zany tamin'ny andron'ny Makabeo. Zay tompoko ny tsy tafiditra ao anatin'ny baiboly ny bokin'ny Makabeo. Izy ihany no miteny an'izany, mbola tsy mino. Makabeo voalohany 4:40 ary ny jiosy sy ny mpisorona dia nanapa-kevitra ny anendre Simeona ho filoha sy mpisorona be mandrakizay mandra-pisiny ny mpaminany mahatoky indray, satria tsisy mpaminany fidèle tsony tamin'ny androny zareo. Rehefa vita ny Malaki tsisy tsony, dia mandra-pisiny io zany dia ry Simeona no natao filoha sy mpisorona be mandrakizay. Izy zany dia manaiky hoe tsisy faminaniana. Donc rehefa tsisy faminaniana nangina Andriamanitra dia tsy tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao anatin'io, satria Andriamanitra nangina. Izy mihitsy miteny an'izany. Dia inona amin'izay ozy izy Paoly fiorena ny fiangonana, mampiorina ny fiangonana hoe tia ny fototry ny fiangonana araka ny Efesiana 2:20 dia zao. Le 9:20 vakitsika hitantsika hoe fiangonana andresahana. Koa tsy vahiny sy mpivahiny tsony ianareo fa tompon-tany. Dikan'io jentilisa zany ny resahana eo fa tsy jiosy, satria ny jentilisa ny verina hoe vahiny sy mpivahiny. Dia le jiosy le jentilisa zany efa tompon-tany piray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra. Zay io zany mampiseho hoe fiangonana andresahana. Ny 9:20 dia miresaka hoe fiangonana andresahany Paoly eto.
io fiangonana io izy 120 dia naorina teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany zay dikan'izany hoe ny zavatra voatenen'ny sosoratan'ireo mpaminany sy apôstôly reo ny orenan'ny fiangonana mahafiangonana ny fiangonana fa ny fiangonana dia miorona eo ambon'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany zay lazain'ireo zany no izy fa ny mamitaka ny anaovan'ny mpaminany sandoka ary zay no mampaminany sandoka azy mamitaka dia maka zavatra ao anaty baiboly ihany izy a dia iny indraindrainy dia ohatrany hoe tena marina tokoa ty zany ohatrany hoe itovizana aminy hoe Kristy Jesosy no vato fehizoro io le bazy dia zay nambaran'ny apôstôly sy ny mpaminany fa ny zavatra resahan'ireo apôstôly sy ny mpaminany ireo dia tsy miresaka fa tsy Kristy no ivo dia tratra daholo fa fototra hoe miainga fa izy tsy mino fiangonana izy tsy mino ny zavatra lazain'ny apôstôly sy ny mpaminany fa diso zany ozy izy dia eto zany dikain'io hoe naorina teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany dia fatatsika araka voalazantsika teo fa ny mpaminany reo nanoratra ny testameta taloha ary ny apôstôly zany iny dia nanoratra ny testameta vaovao zay ny dikain'io hoe zay no mahatonga antsika hoe ho atsika kristianina ankehitriny dia ny ambaran'ny testameta taloha sy ny testameta vaovao io ny fototra iorenan'ny finotsika raha vao tsy eo ny fototra dia mirodana ny trano tsisy fototra zany ka nahiteny ary izy hoe kristy foana dia tsy ao zany satria le bazy mihitsy ny tsy ao dia dirantsika amin'izay ara ny testameta vaovao ny fepetrana mipetraka ny testameta vaovao indray zany dia reto tsy nisy konsila nanao an'izany fa zao rehefa natao le konsila samy mitondra ny bokiny daholo ny olona rehetra dia reto le fepetra zany na tonga hoe tafiditra ao anatin'ny canon le boky 720 aty amin'ny testameta vaovao voalohany marika maapôstôly hoe apôstôly ve ny nanoratra an'io na olona akaiky ny apôstôly zay na zany apôstôly nanoratra an'io io boky io na olona akaiky ny apôstôly dia zay ny nampisy adevitra kely tamin'ny joda tamin'ny hebreo tamin'ny jakoba ny apôkalipsy koa moa akoatran'ny ao anatiny fa ny tena ngezabe dia tsy fantatra ny mpanoratra ny hebreo so dia tsy izy ty fa na zany apôstôly na olona akaiky ny apôstôly ohatrany marka sy lioka dia mpiara-miasa amin'ny paoly lioka marka mpiara-miasa amin'ny petera miara-miasa tamin'ny paoly ihany koa moa izy avy eo taloha dia ny faharoa dia zao hoe rehefa vakianao io dia mampahery anao tena nihitanao hoe mifanaraka amin'ny fanahy anatinao io fa matotsy mifanaraka amin'ny fanahy anatinao io dia hafa zany le fanahinao tsy le fanahy masina nampanoratra amin'ny baiboly zany io fanahiny anatinao matotsy azoazo fanahinao io tenin'Andriamanitra io fa mampahery rehefa vakina fahatelo mifanaraka amin'ny finoana zany hoe mifanaraka amin'ny voalazan'ny testameta taloha rehetra fa tsisy mifanohatra mihitsy na kely ary mivoatra le fanambarana fa tsy mifanohatra zay ny fahatelo dia ny fahaefatra eken'ny faritra be deaibe nataoko fahaefatra le izy fa ty raha ny tena fototra tamin'izany satria rehefa tonga tany amin'ny concile de Nicée dia zao fotsiny ny resaka tao amin'ny concile de Nicée Constantin zany ny tsy kristianina tsy mahalala momba ny kristianina na kely ary fa mifanontaniana napetraka tao dia zao hoe inafika ny boky mampahery anareo hoeto daholo le boky mampahery anareo dia rehefa nentina le boky mampahery dia teo amin'ny roapolo teo daholo manodidina ny roapolo teo nentin'izy rehetrarehetra dia tonga dia le izy fito amin'ny roapolo daholo reo roapolo reo akoatran'ny petera faharoa apokalipsia joda jakoba hebreo reo akoatran'ireo dia le rehetra naiza le veka teto nisy eveka zany teto ambony tany tamin'izany dia tonga dia mipetraka daholo izy roapolo au moins dia reto nampiadevitra le anankidimy reo fa rehefa avy eo tsisy ny adevitra tsoa satria tonga dia nijanona ny ady rehefa tsy niady tsony ny mpiady
tsisy ny adevitra tso fa dia nikena ho azy le izy dia tafiditra ho azy 180 après Jésus Christ efa tena mipetraka tsara mihitsy tsy manam-potoana amin'izany tsika hoe mety mbola anao an'izany tsika ny atsasakareo sisany tonga amin'izay fotoana izay hoe ny tantara ny baiboly leobe nareo mihaino an'izany satria tonga dia tantara fotsiny mihitsy ny ataontsika amin'izay fotoana izay zao tsika mbola matenin'Andriamanitra ny baiboly ny atao fa nekeny betsaka le izy fahadimy a dia hoe tranainy ve io boky io misy mantsy boky mandainga ny antsoina hoe pseudepigraphe pseudo lainga epigraphe ny anarana moentina zany a modolazy izy hoe filazantsara ny Petere filazantsara ny Jodasy any Thomas any Marie Magdalene sy ninona fa reny efa tamin'ny taonjato faharoa taorianan'i Jesosy Kristy vao nisoratany fa ny ahitana anazy hoe tena izy dia tamin'ny fotoanan'ny apôstôly izy nisoratany taona 90 tany hoany fa tsy taonjato faharoa taona 200 sy 300 taorianan'i Jesosy Kristy dia ny farany tena ngezabe indrindra dia izao hoe napetraka an'ireo tompo zay le tena nahagaga hoe tonga avany ny 500 ny eveka avy amina faritra rehetra eran'izao tontolo zao eny tao amin'ny empira romana moa zany fa tsy hoe eran'izao tontolo zao satria tamin'izany n'izao tontolo zao ny empira romana 500 teo eo nisan'ny eveka nanatrika amin'ny concile de Nicée mitondra ny lista ny bokyny tsirairay avy fa tonga dia izy 720 farafakeliny zany izy 20 mitovy daholy tonga dia mitovy daholy nefa samy avy any amin'ny faritra isan-karazany mbola tsisy Facebook tamin'izany mbola tsisy telefona mbola tsisy radio ilazany hoe ndao le zao le hoentiny ny ty aza hoentiny fa samy tonga dia nitondra fotsiny dia tonga dia tovy fitarihan'ny fanahy zany tompo dia ireo fotsiny nakena sy narahana mandraka ankehitriny